Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahatratra ity Pasika 5 ity. Ny Pasika ny fety lehibe indrindra eo amin'ny kristianina. Mety gaga sika satria ny Noely na ny Krismasy no mahazatra antsika. Noely sy Krismasy dia fifaliana nomena ho an'ny olombelona rehetra. Izany ny fanambaran'ny anjely. Fa ny Pasika kosa fifaliana, firavoravona ho an'ny mino. Ary izany ny lohahevitra ny fidintsika an'io. Ny Pasika firavoravona amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Koa faly miarabantsika rehetra, mahatratra izany vaninandro lehibe izany. Mahatratra izany fety lehibe izany. Ary ny faniriana dia ny ahatonga ny fifalian'ny Pasika ho amintsika rehetra ka tsy hijanona amin'ity andro ity ihany, fa mandritry ny fiainantsika manontolo, ary tsy ny fiainantsika eto ihany, fa ny fiainana mandrakizay izay omen'ilay nitsangana tamin'ny maty ho antsika. Dia ampitomona antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ilay nandresy ny fahafatesana. Amen. Petraka isika.
Aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo fa 430 no akantsika ireo andininy valo voalohany entsika misaotra sy makalaza an'Andriamanitra. Isaotra an' Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara makalaza an' Jehovah amiko, ary aoka raha manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehovah aho, dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo mahantra ity ny antso, dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Fatsangana tokoa, Alleluia. Yesu Kristi Tompo soa, Alleluia. Mati nefa velona, Alleluia. Mirari ulona, Alleluia. Wanani fasana, Alleluia. Indru Jesu velona, Alleluia. Toke tema petaka, Alleluia. Mirari ulona, Alleluia. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitray, miombona amin'ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao zahay, manome voninahitra anao, mitsaoka ny anaranao ary makalaza anao no ny asa magaga ny tanterahanao tamin'ny alalan'ny zanakao. Tompo, nesoronao ny fisalasalana rehetra, ary mametraka fanantenana velona sy fifaliana feno ho anay izay miatrika izao fiainana izao zahay, ary afaka mijery no avy amin'ny pahatokina, satria ilay Kristy nonay dia efa nandresy ny herin'ny maizina sy ny herin'ny fahafatesana, ary manokatra lanitra vaovao sy tany vaovao izay idiranay ao amin'ny fanjakanao. Tompo, marina sy azo antoka ny teninao, tanteraka ny faminaniana, nitsangana ary nandresy Kristy dera ho anao. Aoko tsapanay anio zany fandresena izany,
ka ho raisinay sy iorenanay ary ambaranay sy hotorianay na aiza na oviana na oviana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny alalany ilay nitsangana sy nandresy ny fahafatesana, ampitoero aminay ny fifalian'ny Paska Tompo, ka fifaliana ao anaty fahadiovam-po ary firavoravona ao amin'ny fahamarinana. Dia ho tanteraka aminay ny fandresen'i Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ary iainana isan'andro ny fandreseny, hifalianay sy hideranay ianao na oviana na aiza na aiza. Dia amin'ny anarany rery ihany no entinay mametraka izao fotoana izao ary manonona izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Ry havana enoy amin'ny mpanajana, amin'ny pietretana lalina, ny teny izay anambaran'ny tompondray ny sitrapono antsika amin'ity andro Paska ity. Hoy ny Tompo, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki zaho efa naharesy izao tontolo izao. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia itsika hitodika amin'ny Tompo, ametraka ny fiainantsika, ny adintsika, ny hoavintsika eo am-pelantanan'ilay efa maty ny solo antsika ary nitsangana tamin'ny maty manome fiainana be dia be ho antsika. Hivavaka isika. Tompo, renay ny teninao, manome toky anay fefa naharesy izao tontolo izao ianao, ka tsy tokony atahotra na angovotra na iorooro zay, manoloana ny ady tsy maintsy atrehana, manoloana ny fiazakazana zay tsy maintsy andehananay, ary manoloana ny ady eto anivon'izao tontolo izao, zay adininy mazava amin'ny maizina ary adininy fahamarinana amin'ny fahalotona sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Tompo tsara indrindro, meo anay ny fahatokinanao, ary angatanay famelan-keloka ny fisalasalana rehetra, angatanay famindram-po ny mbola fihodinanay, ary angatanay fanadiovana feno ny tsy fahaizanay mandray, ny teninao mba hiainana, hivelomana, arahina amin'ny pahatokiana, satria izany no antoka andraisanay ny fandresen'ny Kristy eo amin'ny fiainanay. Misaotranao zay, fa avaozonao indray amin'ity andro Paska ity, ny famindram-ponao amin'izay rehetra mangetaeta, ho an'izay rehetra nona ny fahamarinana, ho an'izay rehetra te hanavao indray ny finoana ka anarandian'i Kristy ilay mpandresy. Ko dia meteza hanavao anay, araka ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana no entinay mankalaza anao, ary ho entinay mifaly misitraka ny Paska miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po ny talao aminao zahay, mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako ampamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Andrea manetra Tompo, raya ho andanitra amendra fo amena. Ry Jesosy Tompo mpamonjy, izao tontolo izao
ry havana fiainana be deaibe no men'andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny zanany fiainana mandrakizay no men'andriamanitra atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty ho antsika nitsangana mba hanamarina antsika ary hanome antsika ny fiainana koa enoy amin'ny mpanajana ary enoy amin'ny fisaorana sy fakasitrahana ny teny hanambaran'ny tompon'ny famelan-keloka natolony ianao ary ny fanavaozam-piainana izay hitantanany ianao indray mamakivaky izao fiainana izao manomboka ty paka 5:24 ity mitsangana isika hoy ny tenin'ny tompo aminao izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako izaho ny voalohany sy farany dia le velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny falahidiny fahafatesana sy ny fiaina-tsy hita ko amin'izany dia ambara fa tsy misy fanamelohana ao amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ko avavelany eloko noho ny rany Kristy misaora azy amen Gaira
lay teny velona lay teny tonga nofo no efa nitsangana tamin'ny maty ary mamelona antsika amin'ny alalan'ny teniny. Tsy mitondra teny fotsiny izy fa izy lay teny tanteraka, izy lay teny fiainana. Koa mizarantsika ny teniny ray izy anio ka dia ataontsika ny hira mialoha ny akaran'ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny ety anoloana. 3:30 ny andiny voalohany sy fahaefatra. Ho aminareo anie ny tompo mbola hiaraka ivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra dia mbola misaotra anao izahay izay tonga eto amin'ity fotoana ity hiaraka hamaky ny teninao amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izao ry Tompo ho feno ny fahamasinanao reto mpanompo izay nitendrenao hanantanteraka izany. Ny mpanompo izay ampita hafatra avy aminao Tompo dia aoka ihany koa ianao no ampiteny azy. Koa aoka ireo feo izay tsy avy aminao mba hijanona any Tompo fa feonao irery no enina eto, no renesina eto. Ary tsy hiverina aminao ny teninao, koa mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Voninahitra ho anao irery ihany. Amen. Hiaraka maky ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 manomboka amin'ny 1:7-30 ka hatramin'ny 13:20 vakiana amin'ny dikateny DM. Asan'ny apôstôly 10 manomboka amin'ny 1:7-30 ka hatramin'ny 13:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niteny Petera ka nanao hoe: azoko tsara ankehitriny fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona manaja azy sy manao ny rariny na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely hanambarany ny vaovao mahafaly dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-nitranga tany Galilea aloha ary dia nanerana ny Jodea taorian'ny toriteny sy ny batisa nataon'i Johany. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesosy avy any Nazareta ka nitety tany nanao sosy nanasitrana izay rehetra teo ambanin'ny fahefan'ny devoly satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony,
manerana ny tany Jiosy ny tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony olona tamin'ny hazo fijaliana no namonoany azy. Nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo, naseho an'Andriamanitra miharihary izy. Tsy tamin'ny vahoaka ankapobeny fa taminay vavolombelona efa nitendren'Andriamanitra mialoha hanambarany Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taoriana nanganan'Andriamanitra azo velona avy any amin'ny maty. Ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy mijoro vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra ka manambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany. Amen. Mbola toizantsika mivaky teny eo amin'ny Korinthiana voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Korinthiana voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety ny frère anareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esoro ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo. Vaovao avony Kristy, Paska ho antsika. Ka dia eoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lonom-po sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana hamaky ny filazantsara. Filazantsara soratan'i Jaona toko 20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ny andro alahady dia nandeha maraina be mbola maizimaizina i Maria Magdalena akany amin'ny fasana ka nahita ny vato efa voaesitra lavitra ny fasana. Dia lasa izy niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy ka nanao tamin'ireo hoe nalain'ny olona tato am-pasana ny Tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia niaingy Petera sy ilay mpianatra anankiray nakany amin'ny fasana. Niara-niazakazaka izy roalahy, saingy niazakazaka faingana kokoa i Petera ilay mpianatra anankiray ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Dia niondrika nitsirika izy ka nahita ny lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra. Tonga koa i Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty mipetraka teo sy ny lamba kely nasarona ny lohany. Tsy niara-mipetraka tamin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana tery. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Tsy mbola fantatr'ireo mpianatra manko ny soratra masina manambara fa Jesosy dia tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty. Amen. Amen.
tamin'ny tapabolana dia nampatsiaro isika ny amin'ny Jesosy Kristy lay lalana makany amin'ny ray, lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny herin'ny androany dia Jesosy Kristy fahamarinana no niarahantsika nijery, izy na lay ao aminy no atakarantsika ny hoe inona ny marina. Ary anio dia Jesosy Kristy fiainana, mitondra fiainana fa indrindraindrindra lay loharanom-piainana, izany no jerentsika miaraka. Pâques, c'est une fête. Mais ce n'est pas seulement la fête de la résurrection. En effet, si le Christ n'est pas mort, il ne serait pas ressuscité. Et s'il n'est pas mort pour nos péchés, sa résurrection n'a aucun sens pour nous, n'a aucune portée, même pour ceux qui croient en lui. Jésus a dit, si le grain ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Mais si le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Quels fruits? Les multitudes de croyants, les multitudes de ceux qui acceptent de le suivre. Les fruits, c'est tous ceux qui, l'ayant reçu, ont hérité du royaume éternel de Dieu. La Semaine Sainte que nous avons célébrée ensemble nous a rappelé que le Seigneur doit passer par les souffrances et la mort, qui est le salaire de tout péché, avant que le Père ne l'ait ressuscité. Si Jésus n'est pas mort, il ne serait pas ressuscité. Autrement dit, Pâques n'a aucun sens si, auparavant, le Christ n'a pas souffert et est mort sur la croix à notre place. Et pareillement, parce que le Christ n'est pas seulement pour nous quelqu'un qui a œuvré, qui a accompli la mission que le Père lui a assignée, il est notre exemple. Il est mort et il est ressuscité. Et pareillement, si le péché en nous n'est pas mort, n'est pas ôté, n'est pas enlevé, alors il n'y a pas de salut. Et il n'y a aucune raison de se réjouir. Mais Christ est bien mort. Son corps donné et son sang versé sont le gage de notre délivrance. Tout a été accompli, vite. Il a été ressuscité. La puissance du péché, de la mort est vaincue. Tout a été accompli, vite. Le Seigneur est ressuscité et tous ceux qui croient en son œuvre et le suivent reçoivent la vie en abondance, mais également la vie éternelle. Alors, réjouissons-nous. C'est le mot d'ordre. Réjouissez-vous. Non seulement parce que cela est fait, mais parce que nous sommes le fruit de cette victoire qui a été donnée pleinement en Jésus-Christ. Mais de quelle joie devons-nous nous réjouir? Voici ce que l'apôtre Paul a écrit. Célébrons donc la fête,
non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté, de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté, dans le cœur et dans la vérité de la parole. Dans la pureté du cœur et dans la vérité selon la parole. Aoka isika anao andro firavoravona, aoka hifaly. Tsy hoe andeha hankalaza ny Pasika tahaka ny fanaon'ny olona, satria natao andro tsy fiasana, anio sy rampitso. Fa miravoravo satria nomen'ny tompo anao ny Pasika. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny Pasika. Mifalia miravoravo. Saingy izao, ahoana no azahoana mifaly amin'ny tena Pasika? Dia hoy Paoly eto hoe esorony masirasira ela. Zany hoe tsy fifaliana amin'ny masirasira ela, fa fifaliana amin'ny masirasira vaovao. Fa inona ty masirasira ela ty? Raha rahantsika tsara ny soratry Paoly, ny masirasira ela dia tsy inona akory fa ny masirasira lolo-po, ny masirasira faratsiana, zany hoe ny tsy fitiavana. Ny lolo-po, ny adila, ny fitenenan-dratsy, ny fialonana, ny fisaratsarana, ny fanilikiliana ny hafa, sy ny sisa, reny rehetra reny, ny masirasira ela, zay nomboan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, resiny tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Inona koa ny masirasira ela, zay nasehon'ny Kristy, ary noreseny, nandritra ny fotoana zay nandalovany teto amin'izao tontolo izao. Tsy ny masirasira ela io, fa ny fandehanana amin'ny fisainana sy ny fomban'ny olona, fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Voan'io ny Jiosy, na ny mpitondra fivavahana zany ka hatramin'ny vahoaka, fa tratran'io koa ny Jesosy, ny mpianatra azafady, tratran'io koa ny mpianatra. Eny fa na dia reto vehivavy raiki-pota amin'ny tompo, tahaka ny Maria reniny, tahaka ny Maria Magdalene, tahaka ny Salomé, na ihany, ireo vehivavy rehetra zay natoky niara-dita amin'ny tompo, na ireo azy tafalatsaka tao anatin'izany fahadisoana zany avokoa. Nandeha araka ny fisainana sy ny fomban'ny olona, fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fievitra sy hevitra reo ny tompo, ary ny lalanareo tsy mba lalako. Ka ny masirasira ela dia ny mandeha amin'ny lalana mahazatra. Ny masirasira avao kosa dia mandeha amin'ny fiainoana sy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, na oviana, na aiza. Raha izany ny masirasira ela tokony elantsika, inona kosa ilay ankasitran'Andriamanitra? Dia ambarany teny zay nivakiana tamintsika. Fa ny olona manaja ny tompo sy ny manao ny rariny, zany hoe manaja ny hafa, ireo no ankasitran'ny tompo. Ny olona manaja ny tompo sy ny olona manao ny rariny amin'ny hafa. Ary moa tsy fehezin'ireo ny lalàna. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sy ny sainao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny fanahinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Nasehon'i Jesosy zany dia ny manao soa, ary dia nanao soa izy, nanasitrana ny marary, ny antrano-tany amin'ireo nila fampahereza, nanangana hatramin'ny maty azy, fa namahana koa ny nona, nodioviny ny boka, nampahiratiny ny jamba, ary nampandrenesiny ny marenina sy ny sisa. Fo maratra, saina mivily, tena marary, fa na mangetaeta. Zany eneny mila fahasoavana avy amin'ny Jesosy. Ka ny mpino azy mahay mizara, tahaka azy Kristy ny zara. Ary zany no afatra ho an'ny mino. Tsy hoe faly fotsiny satria nandray famonjena, satria nandray fitahiana, fa mahay mizara sy mitory zany amin'ny fitiavana, tsy amin'ny firehariana,
tsy amin'ny fisehosehoana, tsy amin'ny fiheverantena ho zavatra, tsy amin'ny fanoliana ny hafa, ma mizara amin'ny fitiavana. Inona koa ny toe-tsaina atao amin'ny Kristy? Nanitry tena. Na dia marina aza dia tsy niseho na nisehoseho tamin'izany, fa ny nasehony kosa ny fahatsaran'ny rainy. Ny fahatsaran'ny rainy ka nahatonga azy nandefitra tamin'ny mpamoretra, tamin'ny mpijangajanga, tamin'ny olona izay heverina ho isan'ny mpanota ny arahan'ny sakafo, ary nanomezany fiainana be dia be ho an'izay rehetra nitady izany taminy. Ary izany koa ny toetra tiany Tompo iainantsika ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Jesosy ange ka sarotiny sy nasika tamin'ny izay nihevi-tena ho marina. Na mpianatra io, na mpitondra fivavahana io, nasika tamin'ireny izy. Fa nalemy fanahy kosa tamin'ny mpamoretra, ny mpijangajanga, ary niara-ny sakafo tamin'ny mpanota. Fa isika kristianina indraindray masika mbola malemy, ary malemy fanahy sy mandefitra amin'izay heverintsika fa mitovy ny voaram-ponoana amintsika. Tsy izany ilay fahamarinan'Andriamanitra. Kristy tsy tonga hitadiny marina, fa hitadiny very. Nanahoana ny fitondran-tenany nanoloana ny very, ka nitady sy nikatsaka marina ny fiainana. Izany ny fifalian'ny Paska. Tian'ny Tompo hiainantsika, ka isika faly, satria voavela heloka, fa isika koa faly ny amin'ireo rehetra izay nandray famelan-keloka noho ny fanehoantsika ny fahamarinana tamin'ny fitiavana, noho ny nanehoantsika ny firaisam-po tamin'ny fitiavana, ary nitoritsika ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany maharitra mandrakizay. Mba ho zaraky ny ray avy any an-danitra ianareo izy, fa izy mampirotsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina, ary mamposaka ny masoandro amin'ny tsara sy ny ratsy. Voilà comment nous devons nous réjouir de Pâques. Mais comment également? Et je vais prendre ici un exemple banal, même si certains pensent peut-être que cela ne doit pas être dit ici ou devant l'autel. Je vais prendre l'exemple de deux bébés qui portent chacun, comme nous le savons, une couche ou une couche culotte. Comme tout bébé et comme toute personne, nous avons nos besoins. Et le bébé, il satisfait ses besoins dans la couche. Il y en a un qui pleure quand sa couche est souillée, quand il y a la saleté dans sa couche, qui pleure, car il ne supporte pas de porter de la saleté avec lui. Ainsi, dans ses pleurs, il interpelle pour qu'on lui ôte cette saleté. Et ce bébé ne peut retrouver la paix et ne partage sa joie qu'une fois ces saletés enlevées, la couche changée, une fois nettoyée. Tandis que l'autre, malgré le poids de sa couche souillée et souillée par ce qu'il y a là-dedans, nous l'imaginons, continue de jouer. Des fois même s'en réjouit, ne trouve aucun besoin de faire appel aux parents pour le nettoyer. Ici, il ne s'agit pas de regarder les bébés ou de voir quel bébé il s'agit, parce que c'est naturel, c'est les bébés.
Un bébé ou un autre ne choisissent pas d'aimer ou de ne pas aimer, porter des saletés dans sa couche. Mais pour nous devant le péché, devant les saletés qui souillent notre corps, notre être, est-ce que nous agissons comme le second, qui se complaît et des fois même qui se réjouit, alors que sa couche est toute souillée? Ou est-ce que nous sommes comme l'autre qui va crier, qui ne veut trouver la paix que dans le nettoyage et surtout dans la propreté? C'est comme ça que le Seigneur veut agir pour nous. La réjouissance de Pâques est une réjouissance dans l'acceptation du nettoyage, de la purification que celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous donne gratuitement. Or ny fahaloa teo satria na dia feno ota ny fiainany tsy manaiky andiny tena. Mandeha amin'ny fieritreretan'ny olona, mandeha amin'ny fisainany maha-olona araka izao, ary tsy miaino ny tenin'Andriamanitra fa misivana. Tiako, ty tsy tiako. Jesosy Kristy ny fahamarinana. Tsy hoe tia ny tanany isika fa tsy tiantsika ny tongony. Tsy hoe tia ny teniny atsy isika fa tsy tiantsika ny teniny atsy. Jesosy Kristy ilay fahamarinana, izy ilay fiainana, izy ilay lalana. Ao amin'ny tenany manontolo zany, fa tsy sotosotontsika na alantsika. Tsy Kristy sembana, tapatanana sanatriny zany, satria tsy nilaintsika ny tanan-kanilany. Tsy Kristy sembana, izay tsy manana taova iraiky satria tsy azoazontsika zany, tsy zany ilay nitsangana tamin'ny maty. Fa Kristy izay nandray amin'ny fahafianoana ny otako sy ny fahotanao, ary manome amin'ny fahafianoana ny fahadiovana ho ahy sy ho anao. Ary zany ny loharanom-pifaliana, fifalian'ny Pasika, fifaliana amin'ny fahadiovam-po, iainany manaiky fampanota ka tsy mangatakandro, mangataka fanadiovana sy famelan-keloka. Manaiky iainy ny antso ho amin'ny fanadiovana ny fo, ary indrindra amin'ny finoanan'i Jesosy lay hany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Pasika fifaliana, fifaliana ao amin'ny fahamarinana, ao amin'ny fahadiovam-po, mba azahoantsika mandray ny famelan-keloka ary mandeha kosa amin'ny lalam-baovao, dia ny lalan'ny tenin'Andriamanitra, lalan'ny sitrapony, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Firavoravoana noho ny famelan-keloka, firavoravoana noho ny fanadiovana izay tanterahan'Andriamanitra amintsika indray mandeha teo amin'ny azo fijaliana, fa vaozy ny isan'andro isan'andro, satria mbola mandiha tany isika ka tsy maintsy solafaka, ary milolo lanitra ka tsy maintsy lena. Misy fifaliana lehibe any an-danitra, ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ho ny tenin'Andriamanitra, ary motsy zany no tokony fifalitsika. Fifaliana satria nahazo famelan-keloka ny bebaka, ary fifaliana satria nizara ny fitiavan'Andriamanitra ka nitarika fibebahana sy ovana ho an'ny hafa. Fifaliana amin'ny faharetana koa, satria ty Jesosy Kristy ty mandraka ankehitriny dia mbola mitaona olona maro ho ao ambalany, ary isika izao natsono vavolombelona izany. Omena maimaim-poana ny fifalian'ny Pasika, fa tsy omemem-poana fifalian'ny nandray fanadiovana, fifalian'ny natsangana indray ho olom-baovao tao amin'ilay nitsangana tamin'ny maty. La joie de Pâques est une joie donnée gratuitement, mais pas donnée n'importe comment. C'est une joie procurée par la foi en l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, qui, mourant sur la croix pour nos péchés, est ressuscité d'entre les morts pour nous procurer la vie.
nous donne à aller dans la sainteté, c'est-à-dire la pureté du cœur, et vivre dans la vérité, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Velona Jesosy, nitsangana Jesosy, ary ianao koa tiana indray izany fahavelomana izany, ary faly isan'andro miaraka amin'ny mpanao salamo izay niarahantsika namaky teo amin'ny salamo efatra amin'ny telopolo, isaotra ny Jehovah lalandava aho, ao mbavako mandrakariva ny fiderana azy, raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny fahadiovampo ary amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ka Kristy manjaka no anjaka ao amin'ny fiainanareo, ary ny fiainana be dia be ho raisinareo sy velomanareo nitarika anareo hatreto ka ao amin'ny mandrakizay. Matoky ilay manome anareo zany satria efa nandresy izy, efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary efa mipetraka ho kavanany ray izy mitantana ny fiainanao sy ny fiainantsika. Amen. Petraka isika. Pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais.
sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Tsy natsoina mba ino ihany isika fa mba hanambarany finoana koa hijoro vavolombelona izany finoana izany. Izao dia ara-mitsangana isika hiara-manonina ny fanekam-pinoana nisy anina izay manambara ny maha-Andriamanitra ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Isika mino an'Andriamanitra iray, Ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy tompo iray, Zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny Rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana zao rehetra izao. Nohony amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombo natao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tanànan-kavanan'ny Ray. Avy any iviny ny Ray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty,
ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina tompo satom-panome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ny famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana marak'izay. Amen. Petraka isika. Tsara mariana fa ny fandaharantsika androany dia iombonana eo anivon'ny FPMA manontolo ankoatran'ny tsipiriany kely angamba izay namboarina dia iombonana eto amin'ny FPMA manontolo ny programan'ny fankalazana ny Pasika isa-taona. Manao ny raha raika amby efapolo amby zato isika 141 ny andinin'ny voalohany sy faefatra dia mangataka ny dekona androso aty fa iroso amin'ny fanasan'ny tompo isika. Ary isaky ny mamangy ny mpianatra teo amin'ny efitrano izay nivorina izy dia hoy izy fiadanana ho anareo. Ny fiadanany ny fanomezana omen'ilay nitsangana tamin'ny maty ho an'izay rehetra mino sy manaraka azy. Ka aoka hiara-mitsangana isika mifanolotra izany fiadanana izany. Dia ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo aoka zaro izany fiadanana eo amin'izany amin'izay akaikitsika isika. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra hivavaka isika. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no dia ran'ny anjely ny fiandriananao, hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy aty an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobina. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo, ka amin'ny fanajana lehibe ny derahanay hoe Masina, 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 Jehovah Tompo, Feno Nevo, Nena Etra.
fahatsiarovana izao fanasana nanasan'ny tompon'ny mpianany izao ary mbola ankalazaintsika mandraka kehitriny mandra-piveriny indray any amin'ny raha olo lanitra fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsiarovana ahy ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia na mifanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana misotro ianareo dia izao no atao fahatsiarovana ahy ka dia misaora ny ray izay nampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika ry kristianina malala aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy ilay maty ny solo antsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika izany ka aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao no zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay miaraka ny fiangonana efa maty Kristy efa nitsangana Kristy aroavana noho izany ry tompo rainay any an-danitro ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesana ny fisanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tambony-nahitra sy ny fifonany ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raha eo haidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay hanadio anay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no arinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatsoa rehetra misaotranao izay ry Jesosy Kristy tompo mideranao izay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay ankalazaina anay ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana ary izay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisonao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mitsangana ny fiangonana tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ny tompo ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy raiso ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy dia toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy koa dia misaotra ny ray isika izay mampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava ataontsika ny hira fa 7:100 ny andininy voalohany sy ny fahatelo Amen.
ty atsika manao hoe rainay ao zay any an-danitra vo masinina any any anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sifaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay n'io zay anasa azy ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay mely taminay ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny matsy fanao fanjakana fijery ary ny voninahitra zay ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Afaka mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo, manao ny hira fa 820 isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka. 820.
hoy koa Jesosy Kristy tompo sotroana raha rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanakena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina mba ho fiainana mandrakizay dia aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Ataontsika ny hira fa 420 ho fisaorana ny tompo. Amin'ny fifaliana tokoa ry havana no hiarabanantsika rehetra amin'izao Pasika 20 sy 20 izao. Faly miarahaba nireo vahiny ary faly miarahaba antsika rehetra vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny FPM Toulouse. Nandresy ny fahafatesana sy ny fahababoana rehetra Jesosy ka nanome antsika fahafahana tsy hairefesina. Andeha ary sika ry havana ampiasa ny fahafahana nomeny Jesosy antsika miaraka amin'ny fahaiza-manavaka mba tsy ho fahalalahana fotsiny izany fa fahafahana amin'ity ny hafa manompo ny tompo mamela heloka ary miaina ny fiainana mahampianatry ny tompo antsika. Tsara avokoa fa miaina vina goavana ny fiangonana misy antsika dia ny vina trano fiangonana izany. Isika tsirairay avy ny tokantrano tsirairay avy no atsangan'ny tompo ho tahaka ny vady velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka la hoe ry havana andeha ampitomboana bebe koa ny fifandraisantsika amin'ny tompo. Andeha ho tonga maro isika amin'ireo fampianarana izay apetraky ny fiangonana, fampianarana soratra masina, fandalinana soratra masina ary andeha ho tonga maro amin'ny fitoam-bavaka izay iarahantsika manompo ny tompo ary fampiombona ny tompo bebe koa amin'ny fahalalana ny tompo. Andeha hanatanteraka ny asan'Andriamanitra ho mariky ny finoantsika azy. Ny fomba fiainantsika sy ny fanoloran-tenantsika dia vavolombelon'ny sy ny Pasika mampiseho amin'izao tontolo izao fa ny tena fahafahana dia hita ao amin'ny Jesosy Kristy. Hoy ny soratra masina hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho aziony ny zioka fanandevozana intsony. Galatiana 5:1. Amen. Fa izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana ny komity sy ny mpitandrina dia faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio vaovao nasionaly
afatra pastoraly. Nahazo ny afatra pastoraly Pasika isika amin'ny teny frantsay avy amin'ny révérend docteur 7 Rasolondraibe filohan'ny FPMA izay azo fitinina amin'ny reto teny ny soratra masina ireto. Le tombeau vide, lumière de la foi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pâques du pardon. Et de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Walefa amin'ny canal de diffusion any FPMA Toulouse izany taratasy rehetra izany. Vaovao mikasika ny rencontre nationale ny sampana zava-maneno sy ny sekoly elady, sekoly ny tenin'Andriamanitra. Les inscriptions continuent pour la rencontre nationale commune entre la STA et la SZM qui se déroulera le week-end de l'Ascension du 29 mai au 1er juin 2025 à Sainte-Tulle. Une contribution au niveau des Sampana et une facilité de paiement sont mises en place. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos bureaux respectifs. Vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana afatra Pasika. Nahazo afatra Pasika ihany koa tsika avy amin'ny birao Fatsanina izay ho zaraina amintsika amin'ny alalan'ny canal de diffusion any FPMA Toulouse ary azo fitinina amin'ny reto teny ny soratra masina ireto sy fanentanana. Fahavoavony Kristy Pasika ho antsika. Afaka tamin'ny fanandevozana ny zanak'Israely, andro firavoravoana lehibe, tsarovana isa-taonan'ny Pasika. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, koa omen'ny tompo andraikitra lehibe isika hitory izany vaovao mafaly izany. Sy anao ny asa amin'ny kafanampo. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo, filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, no ampandrenesanay anareo fa ny dadabe malalanay, Tsirosoa zanak'olona, Rasoa manana Randriamarosoa, na i dadabe Tsiry dia nantsony iray ody any aminy teto Toulouse, ny alakamisy 17 aprily rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Hoy raha John Arsoa natolotra sy raha Be Arvelo Toky. Hoy ihany koa ny FKMT, ny FPMA Toulouse, ny FIPIMA, ny FTM sy ny AEOM. Jehova ny mpiandray tsy hanan-java-mahory aho. Ny razana dia azo tsidihana miaraka amin'ny fianakaviana amin'ny asabotsy 24 aprily amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny chambre funéraire 7 impasse Ténier 31100 Toulouse. Ny fanompoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampaherezana ny fianakaviana dia ho tanterahina amin'ny asabotsy io ihany 24 aprily amin'ny 4 ora tolakandro eto amin'ny temple du Sala. Vaovao avy amin'ny Atokopira Feony Mazava, la chorale Feony Mazava vous annonce que les tresses de Pâques sont à récupérer à la sortie de ce culte dans la salle située à l'arrière. Un grand merci pour vos nombreuses commandes et bonne dégustation à tous. Soyez bénis. Vaovao avy amin'ny Vondronasa serasera. Ny fandaharana voatsinapy ny radio antso ny filazantsara izay miompana amin'ny Pasika 2024 dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook sy ny site FPMA Toulouse ary manasa ampitiavana antsika ihany finaritra. Toy izany koa ny gazety Fiainana dia azo zaraina amintsika rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao ka iray isa-tokantrano no anjarantsika. Fiantsona fivorimbe. Antsona ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny fivorimbe manaraka izay atao amin'ny alahady ny anio 17 aprily mikasika ny fanomezana ny tatitra arabola 424 sy ny fifanakalozana pilipitra any La Réunion izay miteraka fandaniana. Ny fidirana tokana amin'ny alahady io ary manomboka amin'ny 10 sasany maraina ao amin'ny Vieux Temple. Tsy misy ny étude biblique noho ny fialan-tsasatra ary congé ny mpitandrina manomboka ny 4 ka hatramin'ny 17 aprily. Araka ny fandaminana, ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny Atokopira Feony Mazava sy ny sampana zava-maneno Endripeo. Toy izao ary ny diarintsika manaraka amin'ny alahady an'io izany dia amin'ny 10 sasany fidirana indray mandeha ihany any amin'ny Vieux Temple ary ny alahady fa ny volana May dia eto amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 sasany arahina fandraisana ny fanasan'ny tompo. Saotra tsika naharitra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
araka ny fanao ny fiangonana dia miarahaba manokana ireo zay mandalo eto amin'ny tafo FPMA Toulouse na koa ireo zay tonga ka hitoetreto manatrika izao fitaopovavahana izao ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana hitsangana tompoko mba ho arabaina manokana. Dia faly zay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ity fiangonana FPMA Toulouse ity. Arabaina manokana koa natratra ny Pasika ary dia misaotra anareo zahay satria tsy nisorony anareo tsy nisalasala tonga miaraka aminay eto mame voninahitra an'Andriamanitra mandray ny afatry ny Pasika ary indrindra mifaly noho ny fanomezan-tso omen'ny Tompo. Dia mitsodrano anareo zahay ny tompon'ny fahasoavana zay nitantana anareo tonga soa teto ane ahatanteraka ny antony nahatongavanareo ary mbola hivimbona anareo na aiza androtsaka ny fifaliany ny fiadanany ny fahasoavany ka azotsika miara-misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany. Dia tsarovy fa naoviana anareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko makasitraka mahazo mipetraka nareo. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana. Araka ny fanaontsika moa dia rakitra indray mandeha fa rakitra matevina no ataontsika. Ary ho an'izay tsy nitondra lela vola dia afaka mandoa amin'ny alalan'ny carte bleue tsika amin'ny panier sans contact izany. Ataontsika ny hira izay efa voatondro 830 dia tatazana ny rakitra. Tsaroa fa zay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra.
Iariva avakintsika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa noho ny fitiavanao anay izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay dia totosa sy tanteraka soamatsara ny fankalazana ny Paska tamin'ity tolakandro ity. Misaotra anao izay fa tena tsapanay tokoa ny fanatrehanao avy amin'ny alalan'ny teny sy afatra nomenao anay anio. Ankehitriny izay Tompo dia tonga manantona anao, mitondra am-piaratananao ny entetapona koa mivavaka aminao izahay ho an'ny tafy FPM manerana ny La Frantsa. Tsy miafina aminao ny fikasana hanana mpitandrina matianina ho an'ny tafy tsirairay avy, koa mametraka izany faniriana izany eo am-piaratananao izahay. Mivavaka aminao koa izahay ho an'ny vina trano fiangonana izay asa napetraka ao taminay. Ianao Tompo, naoka hikasika ny fony ny mpanomponao tsirairay avy, ho resy lahatra ka n'olo tena tanteraka amin'izany asa lehibe izany. Mametraka feno aminao koa ny mpitandrina sy ny ankonany, ny komity sy ny ankonan'izy ireo avy. Ianao Tompo, naoka nome fahasalamana, hery ary indrindra hitahiry azy ireo anilanao, ahafahany manao ny asa fanompona napetraka ao taminy araka ny sitraponao. Mitondra eo aminao ny sampana velona eto amin'ny tafy Tolozy koa izahay. Anao Tompo, ny zavatra rehetra izay rehetra eo aminy koa mampianara anay mba hayan'olotra ny tenanay ho anao. Omeo anay ny fomba tokony fitondranao izay azahoanay mahafohy vola aman-karena sy fotoana ary hery mba nitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara anao. Be ny vokatra ho ianao fa ny piasa no vitsy, koa mangataka aminao izahay mba nirahanao mpanompo saza ho an'ny fiangonana, mba tahiore ny ezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anandratana izany vavaka izany ary voninahitra anao irery ihany Andriamanitra raha eo. Amen. Dia mamarana izao fotoam-pivavahana izao isika, ataontsika eo mpitsanganana ny hira fa 970 ny andinin'ny voalohany sy faharoa, mialohan'ny afatra sy ny tsodrano ary ny andinin'ny fahatelo aorianan'ny afatra sy ny tsodrano. Tsangana isika. Zay avy nankalaza zao Paska izao. Aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadana, izay nitondra an' Jesosy Tompontsika mpiandro ondry lehibe, hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy eny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zakasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
andininy fahatelo. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompontompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirava isika.